Mpiasa malagasy ao amin'ny kianjabeny Mahamasina toy ny gadra ny fitondrananay ho izy ireo. Fifidianana loholona tao letrezana mifono tetika hafahafa hoy Polipody. Fizarana fanampiana niteraka savorovory niditra an-tsehatra ny mpitandro ny filaminana. Magnano mbola tsara antsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity matonaly ity Androany Zoma fa 12 ny volana Septambra taona 2024. Tonga soa eto amin'ny fotoana ny vaovao manano karibo amintsika jiaby ny tenako anaraka izany vaovao izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny sehatry ny sosialy no andesintsika manomboka ny vaovao raikitra ny savorovory teny andava mamba teny androany maraina mbola ny resaka fitsinjarana ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ihany moa no antony izany teny antoerana ary mitatitra izay zava-misy izay androany nomena Andriamana Misata sy Manora Andriamalala. Toy ireny hitantsika tamin'ny sary ireny ny zava-niseho tetsy amin'ny ENS Sampefoloha ny fanaretsaka avokoa ireo mponina tsisy fanajana ny fepetra intsony satria lany vatsy tanteraka ary te hahazo sakafo. Niakitra ora maromaro mihitsy ireo olona no nilahatra na ireo tsy tafiditra anaty lisitra aza mbola nialanenina sao mba mahazo ihany. Zay ala tena fokotaninay nisy ny teny hoe mandana makano izy izy nataony dia menjasa farany dia omeniny ao fokotany ihany na rehefa mijanona eny nefa ny tonga eto misy miteny le miaramila rehefa tsisy tikena rehefa mijanonjanona vorovory eo. Tokony tsy manao zany alako bika tsy tiako tare zany fa tsy mety zany samy tsy manana daholo eny ny olona samy niboko nefa ny sasany emenao nefa ny sasany zao manana tomobile inona omenao nenay zao zanakay tsaka rano ny veloma nefa tsisy efa katsamin'ny fanampiana tsamin'ny voalohany katsamin'ny farany mbola tsy nahazo mihitsy nefa ny anaranay alaina mody aty anany na ty anany nefa zay tsy emika tonga ty tsy mahazo inona tsam'izao katsam'izany. Zay tompoko voasoratra any anaty lisitra ny anaranay nefa zay tsy ameny tike omaly zay rehefa nizara tikeny tao amin'ny sektera 5 dia mipartinisy tompoko atsasaman'ilan'ireo olona ireo tsisy tike daholo nefa ny anaranay hitanao ao anaty lista sy izahay nefa tsy nahazo an'ilay tike dia ahoana zany momba anay ireo olona ireny nefa mibedabe mahitsy no mbola misy tsisy tike dia ahoana zany zay misy nefa nikolokolo hitanay masy mihitsy eo amin'ny fokotany tsisy karne pokotany nefa ny hitanay misy tike ny an-tanany dia ahoana zany zay. Eo amin'izay sosialy izay hatrany ny roatrany azo ny commune ny mponina tao ankady Vorobe Soalandy androany maraina nitaky ny anomezana an'ireo anjara fanampiana avy amin'ny fanjakana izy ireo. Jessica Miray kosa mitatitra n'izay vaovao izay eo amin'ny sary ny tahiriny ana ranariny iriny. Toy izao ny zava-nisy teto amin'ny commune ankady Vorobe Soalandy distrika Antsimondrano androany atoandro mitaky ny anjara fanampiana izay nampanantenainy fanjakana izy ireo ny tokona nitondra sora-baventy manoloana ny commune. Raha ny fitarainany mponina dia tsy mbola nisitraka ny fanampiana mihitsy izy ireo hatramin'ny fiantombohan'ny fihiboana. Zavatra mampalelo anay dia zao ny fokotany rehetrarehetra nahazo daholo na hoana ny commune ankady Vorobe sy Soalandy ny tsahana fotsiny ny andriany zay mahazo ray etery mahazo varaiky tapory mahazo inona ry aiza kosa zay ary mahatonga izay manao an'izao tsy mety mihitsy fezin-dalana zay tsy tokony anao an'izao zay fa le atao mifataka commune mihitsy mampalelo anay azio zany zay ny alahelonay dia zay tompoko dia tena tsy mbola nahazo an'izany fanampiana izany zahay tena tsy nahazo nefa na en commune Panefy mahazo efa indroa
mbola azan'izany telo eto zany ndray ampidirana mpianatra nefa na zahay mbola tsy naza za zao manano tena zanako efatra tokony hidrehanatra amin'ny latsinainy ny droit artiste soanay vahoaka ny angatanay tsy fadisina angamba zany mba angatanay aminao filoham-pirenena mangataka aminao zahay ny fanampiana nomeny filoham-pirenena dia mbola tsy nisitraka mihitsy zahay hatramin'izao za zao manano tena mbola tsy nahazo sady very azy dia mba mangataka zany zay mba hisin'le fifanampiana fa tena tsy nisy mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao tompoko reto vahoaka amin'ny commune Cadvour be Solandy reto dia mbola tsy nisitraka mihitsy hatramin'izay nasin'ity amian'ity nefa vahoaka tena sahirana daholo vahoakana eto nangavanareo tompona andraikitra tompoko mba jereo zay fa mijaly zay mba jerena ny fambolenay na ninona tsisy rano aty aminay mijaly zay tsy dia lavitra ny Tananarivo nge ny tanànanay nefa zay dia jere tsy misitraka tsy maninona hatramin'izay nisin'io amian'io tsy mba nisy mihitsy zay zanakakala hafa fotsiny zay dia mijery fotsiny zay tompoko mangataka hatramin'izay nisany ty aretiny ty tsisy nininona mihitsy ny azonay erinay resaka makatsy makaroa mpanao vato mipanakarena mitarena zay maka sary maka inona any aminay mpanao vato any tsisy resaka tsisy inona tsy mahazo anjarana izay nefa sahirana nefa zay lazaina fa mpanakarena mpanao vato fampanantenana pokaty foana tompoko ny azonay hatramin'izay zay tompoko mba mitaraina mahitsy fa maninona ny commune Solandy tsy mba mahazo misitraka amin'ny viazon'ny olona mahitsy be dia be zay fandaharana hoe mahazo an'izao nefa ny commune Solandy mbola tsy mba nahazo nandray mandeha ara tompoko tsy teto an-toerana ny ben'ny tanàna tamin'ny fotoana nandalovanay tety raha ny fanazavana nomeny tompona andraikitra iray teto amin'ny commune kosa dia tsy mbola nisy afa-tsy commune 10 amin'ny commune 420 mandrafitra ny distrika n'Antsimondrano ihany no mbola nahazo ny fanampiana fa nare fitarainana avy amin'ny mpiasa malagasy ao amin'ny Kianjabe ny Mahamasina ny mpanao gazetinay androany mbola tsy vaovany olana raha ny zava-misy Asin'Andriamalala sy Tokira Marolano teny antoerana mitatitra ny andindin'izay matsiaro tena ho voitsakitsaka ny zoma olombelona ho an'ireo mpiasa malagasy manamboatra ny Kianjambarea 5 volana ny ainan'izy ireo ny mafy sy ny mangidy tsy nahita ny vady aman-janaka misy sakafo tapakibo isan'andro mba mangataka zany zay mba hoe andeha dia isakariva amin'izay dia verina maraina miasa dia fandroana nahazo anay tamin'ny maraina zao androa maraina zao nangataka zay hoe mba ody isakariva dia netsony zareo polisin'ny 4e ity Mahamasina hoe nareo izy izy zay te ody dana mody dia azaverina tsony dia fa tsy zay fanarahana fa hoe mba afaka mifamezivezy amin'izay zany zay satria ny olona rehetra zany mpiasa rehetra fa afaka mody daholo dia zay zany 5 volana ny ato ny azavatra iainanay ato zany loto ato amin'ny fatoriana ato moka manaikitra amin'ny alina mangatsika ny soma dia najanony dareo ny kantinina dia nasainy nahandro sakafo zay dia nakisaka zareo zany mieritreritra hoe ohatran'ireny hoe tsolona reny zay ary ambodi-kabony ary fatana natao WC dia eo ambodin'le WC eo zany fatana natao dia izay koa zany mba fangatanay hoe mba mila jerena manokana mihitsy le mpiasany masina satria raha le aretina tsy tokony ho tonga ary zany dia tonga ho azy ty WC dia eo zay mahandro sakafo ankoatr'izay dia iara-ny fanambakana ihany koa izy ireo amin'ny fandoavana ny karamany fandoavana karama zany misy fisy eo koa zany tianay marihana kely satria ny heure supplémentaire zany betsaka nefa rehefa ataony kady zany dia tsy mifanaraka amin'izay ny karama any amin'ny heure supplémentaire zany zay voan'zareo be dia be dia mo fanarahana koa tamin'ny voalohany repos rehefa lahady dia nefa ny tsy maintsy miasa indray rehefa lahady satria rehefa tsy miasa lahady 4 misesy zany na 3 misesy ianao dia efa remarkeny zareo azay efa kamo miasa raha araka ny fanazavan'ny mpiasa trany dia misy olo tena présidence mandalo isan'andro ao amin'ny Kianjany Barea efa nanao fitarainana tamin'ny tompon'andraikitra ireo mpiasa saingy tsy nahitam-bokany zany hatreto
eo amin'izay tontolo ny asa izay atrany anisany sehatra asa iray nizaka ny voka-dratsy ny krizy ihany koa sy ny fihiboana ny familiana taxi mijoro atrany miaro ny zony ireo mpamily araka izany ny filoha ny fitara izay ihany koa no antony mampifanolana azy ireo matetika amin'ny ben'ny tanàna. Miradora Benjamina sy Manora Andriamalala no mitatitra n'izay vaovao izay. Nanangana komity momba ny taxi ny ben'ny tanàna mba hatsapa ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo fa tsy mifandanja ny hery ao anatin'ny komity. 450 ny isan'ny FTAR ao anatin'izany komity zany. Misy ambadika ary misy fikasana amono an'izany fikambanana izany amin'ny alalan'ny komity io satria zany raha manapa-kevitra zany ny ben'ny tanàna raha misy zany mety eritreritra andeha atao hoe tsy mahaso ny taxi ka mody hoe ho alatsaka ao anatin'ny komity io dia amin'izay fotoana izay mety ary mino marimarina fa tsy hoe mety tsy maintsy ho lany satria 450 izy raha miaraka amin'ilay taxi 420 izy raha miaraka amin'reto le solotenan'ny commune mbola mitsofoka ao anatin'le CSST koa ka tsotra zany ny teneninay par rapport amin'izay resaka komity zay hoe famitahana le komity voafitaka zany zahay nofitahana fandrony indray satria efa mifitahana tamin'ireny ataontsika hoe fifanarahana tamin'ny entina hoe nanohanana tamin'ny fifidianana matsapy zay efa mifitahana mihitsy amin'izao fotoana izao be dia be ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny fampanantenana fa zay moa efa atao hoe vita vaksiny amin'izay raha zay ny azo ilazana azy fa zay koa tsy hipetrapetraka foana amin'izao. Ankoatr'izay dia mandeha ihany koa ny resaka amin'izao fotoana fa efa misy mpandraharaha mikasa ampiditra taxi vaovao eto Antananarivo renivohitra. Fanatsarana kalitao no anton'izany. Rehefa mitantana dia mila apetraka amin'ny tany ny tongotra ka raha ohatra ka ataontsika hoe sanatriavina ataoko sanatriavina hoe misy eritreritra ny amin'izany hoe ampiditra fiara na hanolo fiara dia ambarako tena ambarako amin'ny fomba tena hoe ofisialy mihitsy fa izahay amin'ny mafikambanana FTAR dia tsy anaiky an'izany na oviana na oviana tsy anaiky an'izany na oviana na oviana satria averiko ny teneniko teo hoe ny fanatsarana tsy voatery amin'ny alalan'ny fanoloana ny fiara. Iresaka lafim-baovao hafa isika ato anatin'ity fanadihadiana ity tsy voahaja ny équilibre régional amin'ny fanapahan-kevitra ampihenana ny isan'ny loholona ho 7 ankoatra izay dia maro ireo teboka izay inina dikaina amin'ny fanapahan-kevitry ny fitondrana momba ny fifidianana izay ho tontosaina amin'ny 12 ny volana Desambra amin'ity taona 2024 ity miala nenina mampitandrina ny mpahay-lalàna iray manoloana an'izay. Miradora Benjamina sy Manora Andriamalala. Fandikan-dalàna maro no ao ambadiky ny fikarakarana ilay fifidianana everina ho tanterahana amin'ny 12 Desambra ho avy izao. Eo aloha ny fikarakarana fifidianana amin'ny alalan'ny lalàna fehizoro. Tsy voahaja ihany koa ny lalàna mamaritra ireo mpifidy lehibe satria dia mbola tsy feno zany amin'izao fotoana. Mbola mandika lalàna ihany koa ny fitondram-panjakana satria hodiny tsy hita ny mikasika ireo lehibe ny faritra izay nosoloana ho gouvernoura. Ny gouvernoura izay tsy ao anatin'ny lalam-pandrenana akory. Mifono tetika hafahafa ny fanaovana io fifidianana loholona letrezana io ary azo lazaina fa miraitsy kombakomba ny HCC. Mbola tsy tomombana ny les grands électeurs hifidy an'io le lalàna mametraka ny loholona tamin'ny 2015 dia milaza mazava tsara fa ny olona rehetra mifidy an'io dia ny eo amin'ny vondrombokotra rampahifana dia ny maire, ny conseiller ny maire, ny faritany, ny conseiller ny faritany, ny faritra, ny conseiller ny faritra. Izany tsy mbola misy na ny communal ary mbola tsy tomombana satria mbola misy averina, mbola misy mifoanana. Ka tena tsy ara-dalàna zany io. Na nanaovana fifidianana tamin'ny loholona farany teo ane, nanaovany SVM azy dia disposition transitoire amin'ilay lalàna satria mbola tsy nisy zany fifidianana faritany sy faritra zany dia ny voatery ny maire sy ny mpanolotsainana ary ny solombavam-bahoaka zany ny fidy farany teo ka tsy ampy zany ilay mpifidy azy. Faharoa magnaraka an'izay amin'ilay resaka firafetan'ilay isan'ilay loholona 7 20 nge ny faritra eto amintsika tsy misy zany équilibre. Izao no tiako ambaratsika, misy tanjony ratsy be tanjony fanjakana amin'io. Zay tanjony andika lalam-panorenana eto za miteny an'izany raha ohatra ka samy miara-mahita tsika
efa nytestenany anova lalam-panorenana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny tenako agnisan'ny candidat solombavam-bahoaka seka mpiarahany tamin'iny bloqué izy tamin'iny tamin'ny andininy fa 20 Mbs Zoma amin'ny lalam-panorenana zay mitaky telo ampahefitra ny solombavam-bahoaka rehetra telo ampahefitra ny sénateur rehetra tsy anazy ny sénateur tompoko dia izany mahatonga azy miazakazaka anao fifidianana ny loholona io dia mazava ho azy manko satria misy alabato tamin'ny fifidianana communaly teo dia efa majoritaire izy amin'ny communaly anazy zany ny sénateur olany eo alefany amin'izay ny fanitaran'ny mandany alefany amin'izay koa za surany zany ny fahazoany milatsaka tsy misy fetra fa ivadika lafim-baovao hafa isika vaovao ny fanabeazana manoloana ny fampianarana tsy zarizary eto Madagasikara dia mpanao politika iray no naneho ny heviny tao anatin'ny tambazotra tserasera tamin'ny alarobia lasa teo. Nzavandre Mahefa sy Andra Kotomalala no mitatitra izay. Maro ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny repoblika mikasika ny fampianarana eto Madagasikara. Ny talata 9 Septambra lasa teo dia nisy ny fanambarana fa ho atao mamaim-poana ny fampianarana amin'ny sekolim-panjakana. Namafisin'ny ministeran'ny fampianarana izany ny 7 Septambra lasa teo. Eto aloha dia mipetraka sady ny fanontaniana hoe ho tanteraka tokoa ve izany sa kobaka mbava fotsiny indray. Ny mpampianatra rehetra amin'ny sekolim-panjakana azy ity mbola baraingo ny karamany sy ny momba azy. Raha mahita ireo mpampianatra nitokana mbola tsy nazy ny vakasion nandritra ny herintaona. Ho an'ny antoko zanaka Madagasikara dia hitarika fanakorontanana ny fepetra io ho an'ny fampianarana eto Madagasikara. Hitantsika fa ny mpampianatra ary efa tsy vitan'ny fanjakana. Ny mpampianatra rehetrarehetra tsy fanjakana ny miatoko anazy ny recrutement efa 4 nanomboka tamin'ny 2019 ny tenena hoe ataony intégration recrutement ny mpiasa mpanjakana rehetrarehetra sy ny frama sy ny namany tsy isy hatramin'izao tsy miaso azy misy hoe tratry ny fahamena mihena ny lista miova mihegna toerana ny olona intégré zany hoe dikan'izay zany ny mpampianatra tsy voatoka ny fanjakana na mpampianatra amin'ny sekolim-panjakana tsy voatoka ny fanjakana dia ny ray aman-dren'ny mpianatra zany no manampy ny sekolim-panjakana handoany ny karaman'ny fram. Voilà. Donc zany natao hoe hisy gratuité hoe 200 ariary na ataosika hoe 50 000 ariary isaky ny mpianatra. Raha tsy réglé ny amin'ny mpampianatra dia mbola handoa ihany koa ray aman-dreny. Keo le mampiady an'le izy raha tsy mazava tsara le izy hoe ninona no gratuit fa tsy aza atao terme gratuit aza vitana ny zaza malagasy aza vitana ny ray aman-dreny ary aza korotana ny mpampianatra sy ny taletsekoly amina resaka effet d'annonce. Resaka fampianarana io aina ny firenena izy io ka aleo tsy potehina le izy amina resaka populisme. Ny zavatra hafa afaka anaovanareo populisme fa ny fampianarana tokony angaviako fa fahavaloko fahavalonay fahavalon'ny zanaka malagasy zay manapodika an'io ary mijoro anay na omaty na ikiatra na inona momba ny fampianarana. Eo amin'ny vaovaon'ny fitaterana androany no niverina ny sokatra indray ny fitaterana mankany Antsimo izay miazo ny lalam-pirenena fahafito mampitaraina ny mpandeha sy ny kooperativa ny fandaminana teny an-toerana izay niteraka filaharana lavareny araka izao hitaterany Jessica Miray sy Mathieu Princy azy izao. Toy izao ny fandaminana teto amin'ny fahasankarana androany. Ny kooperativa tsirairay avy no niantoka ny fanamboarana ny fandaminana toy ireto fefy ireto ohatra. Ho any androany aloha ireo mpandeha tavela tsy fidiny teto Antananarivo no ny fihiboana no ny rohatra montsy vodiny. Filaharam-be toy izao no mivoaka. Manoratra anarana sy tsapaina fanana avokoa. Ny androany manao test fotsiny dia rehefa misoratra anarana dia miaraka amin'ny karapanondro sy numéro-na telefônina vao zay vao afaka mivoaka ao amin'ny birao dia rehefa avy eo indray vao manao test indray vao zay vao mivoaka. Milahatra be zany? Mbola milahatra eto zany le tomobile sy le olona vao zay vao mivoaka amin'ny vavahady faharoa indray. Efelabe zany? Efelabe angamba efadiny 2 zay na adiny 3 eo ka. Zay efa tamin'ny enina mariny zay no tonga taty. Tsy fantatro loha fa dia moa tato agnaty tomobile tato tsy fantatro loatra ny olona koa vitsivitsy e. Nanano sarotra ny kooperativa ihany koa ny fandaminana ary tsy betsaka tonona antenaina ny mpandeha. Raha ho an'ny kooperativa iray miazo anambositra ity izao, raha nanomana fiara fito izy ireo
dia tsy nisy afa-tsy efatra ny feno. Somary enjakenjana ihany satria voalohany andro voalohany zany le izy a dia moa le laminasa koa zany niova be zany a tsy ohatrany teo aloha noho le hoe confirme le ina moa le fepetraram-panjakana ty a dia somary manano sarotra kely ihany aloha tandroany. Izy nisy ihany tamin'ny maraina fa araky n'le hoe mbola voalohany zany dia somary manahirana kely le izy. Le fandraisana an'le olona moa misy an'le taratasy le tsy maintsy fenoana manifolda sy le fisy reny a dia lasa somary manano sarotra kely. Ny tomobile zao anankiroa ny anay a le mandeha ambositra tamin'ny maraina amin'ny fito efa feno fa le mivoaka etsy amin'ny anina eto zany somary taraiky kely satria mbola vaovao be le laminasa. Mizara roa ny fandaminana teto. Ny maraina ho an'ny kooperativa treo ambositra, ny atoandro kosa ny miazo amin'ny fianarantsoa sy toliary. Tsy misy kosa aloha ny fiaingana amin'ny alina. Eo amin'izay vaovao ny fifamoivoizana izay atrany maro loatra ny trangana lozam-pifamoivoizana izay ataona moto tato ato. Manoloana izay dia nisy ny fanadihadiana izay nataony Asin'Andriamalala sy Tokiramarolahy. Isan'andro saika ahitana trangana lozam-pifamoivoizana eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Ireo moto ny tena lasibatry ny loza noho ny fandehanana mafy loatra sy ny fahamamona. Anisany miteraka loza maro ihany koa ny tsy fahaizana ny lalàna mifeny fifamoivoizana izay vitsy dia vitsy ny marisika hianatra izany. Vitsy toy izany ihany koa ireo manana taratasy ahafahana mitondra moto. Manomboka tsapan'ny mpitaingina moto hoe miaindry zareo mihitsy no arovana amin'le fianarana an'le code de la route amin'le fampianarana an'le tsy maintsy manao aro-loha sy ny tena aro-tanana sy ny karazana. Fa io moa le ny ambondray mandro tsy indray mifody dia tsy maintsy mandeha tsikelikely tsika zany. Raha ohatra ny atao aminay manokana zao hatramin'izay zany dia hoe tonga dia sady maka moto le olona manao permis be ho an'izay mila moto. Fa ho an'ny tsy mila moto moa dia tsy manao izy. Fa misy ihany koa nefa le ohatrany hoe efa miandro sazin'ny polisy ihany izy zay vao manampy hoe tsy maintsy maka permis hono zany fa bedin'ny polisy. Dia lasa ohatrany hoe le bedin'ny polisy avany izy zany mandeha. Fa tsy tena misy hoe atotanisa azo tena hoe ho tenenina hoe ohatran'izao moa fa misy ihany izay trangan-javatra izay. Vitsivitsy zany le hoe maka permis manokana fotsiny izy. Raha araky ny fanazavana ity mpampianatra ity kosa nefa dia miankina amin'ny fitandrema-tsirara eny an-dalana no anisany sorohana ny loza. Vaovao ny tranga mpiaramonina kosa indray ary. Ny trangana fahamaizana omaly folakandro tao maninday ao amin'ny Université-ny Toliara. May tsy nisy niangana ny trano fonenan'ireo mpianatra. Trano vita amin'ny bozaka na antsoina hoe trano vondro izy ireo. 12 ireo mpianatra may trano tao antoerana, ny ambiny kosa mbola taraiky tany amin'ny ray aman-dreniny noho ny fihibohana ka may tao avokoa ny entany. 15 kosa ireo trano vondro simba nandritra ny famononany afo. Araka ny loharanom-baovao hatrany dia mbola tsy fantatra mazava ny tena ny antombohan'ity afo ity. Tsy nisy moa ny ainana fohy, tsy nisy ihany koa ny naratra, saingy efa nafindra vonjimaika ao amin'ny amphi ireo mpianatra izay niaram-boina tao Toliara ireo. Iverina amin'ny tontolon'ny sosialistika tsy eto an-drenivohitra ihany no isehoany ny fanapara-pahefana ataon'ny tompon'andraikitra amin'ireo madinika. Androany dia tao amin'ny commune Belobaka tany Mahajanga indray no nisehoany izay olana izay. Vaovao ampitain'ny mpanao gazety ny MBS Mahajanga. No lafin'ny gouvernoura sy ny lehibe ny district ary ny sinovamoaka ny Mahajanga faharoa ny fanomezana nataony ben'ny tanàna Belobaka district Mahajanga faharoa omby matavy iray saika ho zaraina amin'ny mpaka fanadinana CPE farany teo iny. Tesitra ny ray aman-dreny mpianatra na mpaka fanadinana ho an'ny zanany satria efa vonina isitraka an'izany kandro dia tsy nisy tanteraka. Zara raha ny sakafo ny mpianatra tamin'ny fanadinana io araka ny nambarany reto ray aman-dreny mpianatra reto ihany. Aman-dreny rehetra efa manantena amin'ny fanampiny ben'ny tanàna, fanampana tenany ben'ny tanàna le fanampina ray aman-dreny.
ary tsy vo izy eo be ny tanàna nanao an'izany fa raha izy mbola président fokotany efa mamatsy anay ty resaka goten'le zaza ara-tsakafon'le zaza nefa ny tompoko rehefa navy nateriny be ny tanàna le zavatra tsy niraisina asa ara-politika very izy ty nefa ny fanampina amin'ny fomadio ny be ny tanàna ny olona mandray ara-politika zany le fanaterana le zavatra malahelo zay ray aman-dreny eto Abelibaka satria ny farim-panananay tsy nitovy ny sasany mpamaky vato ny sasany tsy miasa zanakanay tsy nihinana sakafo nampandesina vary tapakapoaka vola 5 000 sasany aza tsy manana gote mihitsy dididrady narako izany nataon'ny governorany Mahajanga ahoana ary ny afarahany zanaka malagasy raha zany miseho tsy zon'ny olo-pirenena tsirairay vany manome fanampiana ho an'ny zanaka baka fanadinana tahaka ity satria olo-mpanjakana sy olom-boa fedratio ny lehibe ny tanàna teo ihany koa ny namantarana fa tsy novonoana ilay omby mitentina ray tapitrisa ariary fa atao fanomezana andraisana ny governora raha nitsidika ny tanàna ny Balabe Fanjava distrika Mahajanga faharoa ny tenany miaraka amin'ny lehibe ny distrika ny député ary ireo olo-mpanjakana ao an-toerany sarotra ny enony fa androso ny firenena sy ny faritra ary ny commune raha izao tsindrifa lavo zao no miseho amin'ireo bentanàna tsy miankina efa fanao hatramin'ny fotoanany fanadinana CEP ohareo ka hitaka ireo ny mamatsy goûter ka tamin'ny ndray mitoraka ty zany efa mera-perinasa no tena anatsara ny fomba fiasa satria izay ihany koa ny antony andanivako an-tegna dia nanomana zany sakafo ho an'ny mpianatra nanolotra votra be anankiray sy vary kanefa kosa zany no sakanany zareo tao amin'ny fampianarana tao amin'ny Cisco zany tsy nanaiky fandaminana fa député de Madagascar de Mahajanga faharoa zany no iantoka izay fanomezana sakafo anjaza zay hotely zany lay omby najanona nandraisana ny gouvernoura tany amin'ny faritry ny Balabe Fanjava satria nitsidika ny distrika Mahajanga faharoa izy dia tany daholo maire sivy miaraka amin'ireo vahoaka amin'ny fandraisana gouvernoura natao any zany lay omby nandraisana gouvernoura dia somary malahelo ihany tena satria hatramin'izay izao ihany mpanao azy nefa kosa kehitriny misy mpanakatsakana dia veriko ao mpalafin'ny politika zany fa tsy afahana hanasoany zana-bahoaka sa tsy lany teo anivon'ny vondrona hery teo lehibe ny tanàna aveo lao ary ny ho avy no hitsarany rehetra satria tsisy hijanona eo mandraky hotoizantsika ny vaovao avy any amin'ny faritra maro amin'ireo sekoly tsy miankina ao Ambatondrazaka no velom-panahina ny amin'ny voka-panadinana izay ho atao amin'ny herinandro avy io ny rendrenarivony MBS Ambatondrazaka no mampita ny vaovao betsaka amin'ireo sekoly tsy miankina eto Ambatondrazaka no mametraka aya ho amin'ny fiatrehan'ny ankizy ny fanadinam-panjakana manomboka amin'ny herinandro ho avy io no marian'ny tompon'andraikitry ny sekoly iray fa tsy maintsy isy fiatraikany amin'ny voka-panadinana ho avy eo ny fotoana lavabe tsy nandehanany ny ankizy teny an-tsekoly azo lazaina hoe fa tapitra zany ny famerenana sy ny mombamomba ny fanomanana amin'ny fanadinana efa voazara daholo ny resaka convocation afa-tsy ny ankizy aby so angamba ny sisa tsy mahazo amin'ny convocation ho amin'ity taona ity somary misy olana kely satria tratran'le mianatra kely dia tsy mianatra kely dia mianatra kely dia tsy mianatra kely zany hoe azo atao ihany manatena nefa tsy dia manatena be indrindrandrindra ho an'le ankizy madinika satria ny mpianatra rehetrarehetra tsisy mianatra dia izy rery ny mianatra eo koa le manapatapaka dia mety tsy dia ho tsara angamba aloha tinano ny mampafantatra fa dia ny talata 12 septambra ho avy zao no anjarany ty amin'ny fobe fanabeazam-pirenena aloatra mangoro no miatrika ny fanadinam-panjakana voalohany dia ny CPE 6e eo amin'ny sehatry ny finoana kosa dia komity mpiangonana iray no naneho ny heviny androany tao Ambatondrazaka manoloana ny hakabary nataony filoham-pirenena tamin'ny herinandro lasa teo manoloana indrindra ny amin'ny fanambarany ny filohan-kehitriny fa tsy azo atao ny mampandray fanasan'ny tompoka eny anivon'ny fiangonana dia nahitsy ny tenyny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny fiangonana eto Ambatondrazaka fa dia izy ireo dia anohitrany ny lafiny fampandraisana fanasan'ny tompo satria ny filohan-kehitriny dia tsy mahafantatra velively ny fombafomba amampanao eny anivon'ny fiangonana ka any ka zary lasa manao tao foana no mariny ity mpino kristianina iray ity koa fa maro amin'ny zavatra nambarany filohan-kehitriny no zary itao mifanipaka ihany bebe moa zavatra ohatra tsy dia mifanaraka loatra ny zavatra nambarany fa zay tena tiako tsongany manokana eto
amin'ny mpitarika fiangonana anay no avotrako dia mikasika an'ilay fanambarana hoe olona zato ihany ianao anaty fiangonana magaga ihany izahay tompoko satria any Tsonjobe nambara vao amin'ny any artista dia ireny alina ray metatra vaoaka firy arivo zany no tafiditra ao Tsonjobe amin'ny ray metatra zay fa maninona ilay fiangonana ketsaina tsy maintsy ho zatra faharoa zatra nanaitra tena nanaitra dia hoe tsy mahazo mandray fanasany tompony ny alam-piangonana mba fantatry andrema tompedamo ny fombafomba re fiangonana efatra ohatra raha tsy tena fifikaima fotsiny fombafomba fandraisana amreo ka e zay dia milaza tompoa fa izay dia toizanay famparaisana fanasany tompo satria ny rehefa na fiangonana efitsikaima na ny anglikanina katolika na ny velema dia tsy misy zavatra tambarana zany ny zavatra zany ohatra ny kapoka fandraisana ny fitsikaimany ka efa manana bedibe ao fiangonana dia samy mandray ny mpandray ny velemany ka samy mitondra ny azy ny kapoka tsiray fandraisany tahaka zany koa ny any amin'ny anglikanina dia atolotra tsirairay fa tsisy hoe kapoka anankiray ny fandibiasa zany. Eo amin'ny vaovao sy maresaka iraisam-pirenena volana maromaro tao arininy nitrangana ilay fipoahana ny teradoza dia nitrangana fahamaizana indray omaly tao amin'ny seranantsambo-ny Beirut. Anjava-Andriamaefa no mitatitra izay vaovao izay niaraka tamin'ny Andra Kotomalala. Orohoro tanteraka no enan'ny mponina ao Liban ankehitriny. Vao tsy ela akory no nitrangana fipoahana goavana indrony sesy tao an-toerana. Izao indray lehilahy mijoalajoala sy setroka mainty be ny tazana izay toerana nisian'ny fipoahana ihany. Raha ny loharanom-baovao dia tao amin'ny trano fitehirizana menaka sy pneu eo akaikin'ny seranantsambo no niatombohan'ny afo. Tsy fantana mazava kosa nefa ny tena fototry ny afo raha ny nambaran'ny talepisolo toerana ao amin'ity seranantsambo ity. Ny farimbona namon'ny afo moa ny miaramila sy ireo mpamonjy vona tao an-toerana. Tsy nisy nenana fohy saingy niteraka fahaseporana olona maro teo amin'ny manodidina no setroka nateraka ny fahamaizana. Iny ihany koa no nandesintsika namarana ny vaovao tamin'ny tiniany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika jiaby ny tenako ary mirary herinandro finaritra ihany koa. Veloma tompoko.